Dia misaotra ny tompo indray tsika noho ny fitiavany sy ny famindrapony nahazo an'ity androany ity indray ka tafavory eto indray tsika menakavy amin'izao fotoana izao. Ndao hisaotra ny tompo fa lehibe izy, ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy, ndao hisaotra ny tompo fa mijery antsika izy ary mitantana antsika isan'andro isan'andro. Ka raha misy olona amin'izao fotoana izao mbola tsy nahavita an'izany fisaorana izany na nanadinodino na mbola tsy mahay mihitsy na tsy resy lahatra mihitsy dia tonga indray ity fotoana androany ampatsahivana fa tidian'ny tompontsika hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Mety tsy ho vita eto amin'izao fotoana izao ny fisaorana ny zavatra rehetra, fa ny zava-dehibe dia raha misy olona anankiray tapa-kevitra fa hisaotra ny tompo izy amin'ity androany ity. Ka manasa anao ary ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao misaora amin'ny zavatra rehetra. Raha mbola misy olona amin'izao fotoana izao mbola tsy tena mahafantatra tsara ny gauche droite amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia sy ny hoe inona marina ny tokony hisaorana azy amin'izao fiainana izao dia hozy ny Baiboly manao hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsy mahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny mahatoky anao. Izany hoe isan'andro izany dia misy zavatra ataon'ny tompo amintsika foana ary zavatra vaovao izany. Raha olona mbola jamban'ity izao tontolo izao ity raha olona mbola mifikitra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy mahatsapa an'izany fa ohatrany hoe le omaly ihany anie androany inona izany ny zava-misy eo. Fa raha ohatra ka manana masom-panahy mahiratra izy mibanjina ny tompo Jesosy Kristy dia tena mahatsapa mihitsy fa vaovao isa-maraina ny famindrapony ary lehibe izany dia mahatonga fiankohofana. Misaotraotra mihitsy hoe misaotra tompo fa nahazo an'ity androany ity indray. Ka izany ny anasana anao amin'izao fotoana izao hoe ohatr' izany ny fomba fiasan'i Jesosy ohatr' izany ny famangin'Andriamanitra ny fiainany tsirairay avy dia vaovao isa-maraina. Tsy vitan'ny le fisaorana efa omaly na ny fisaorana tamin'ny voalohan'ny taona ihany na ny fisaorana efa natao tamin'ny fotoana nampalalaka, fa isan'andro dia mila misaotra ny tompo. Rehefa tonga ny fahatsapana fa tsy mahavita tena miankina aminy dia tsy mila entanina intsony ny olona hisaotra ny tompo. Tsy manavaka intsony ny olona hoe rehefa mba nafinafinaritra ihany ny fiainana dia velom-pisaorana, fa na amin'ny fotoana fahoriana amin'ny loza dia velom-pisaorana ny olona mahatsapa fa ny tompo no mitantana ny fiainany. Ny Baiboly dia milaza fa tsy ny tsara ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Ka na inona zavatra niseho tamin'ny fiainany tsirairay avy androany dia manasa anao ny Baiboly ndao hisaotra ny tompo. Tena antitra-terina foana izany eto amin'ny fanombohan'ny fotoana fa zava-dehibe indrindra ny fisaorana ny tompo mahatonga ny olona hanana toe-panahy hanetri-tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Faly miarabanao ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao n'aiza misy anao na ny eto Madagasikara na ny malagasy rehetra izay miparitaka ny ampitan-dranomasina rehetra any dia raiso ny arahaba tsy lany amamina omba ampiraritso atolotry ny ekipa rehetra anao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ihany koa, misaotra betsaka tsy mahafoy ny fotoana, misaotra betsaka maneho ny fakatiavana na dia tsy mifankahita maso ary amin'ny alalan'ny fifanontronana, fifampaherezana, amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika hianatra ny tenin'Andriamanitra fa mila an'izany tsika. Manome hery hoentintsika mihazakazaka endrasana amin'ny fihevian'i Jesosy. Ka raiso ny fisaorana atolotra anao amin'izao fotoana izao ny tompo hamaly amin'ny investissement ny fotoana, ny effortnao rehetra mba hiarahanao amin'ny malagasy mpiray tandrazana aminao dia manao rendez-vous any amin'ny vavahadin'ny lanitra ny malagasy rehetra. Raha misy olona zao vao tafaraka aminay dia manasa anao ny Baiboly amin'ity androany ity hiaraka amin'ny malagasy mpiray tandrazana efa resy lahatra, vonona ny fampahery, vonona ny katsaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharan'izao. Raha izao ianao vao tafaraka aminay dia ny fandaharana dia miopana indrindra amin'ny famerenana ny malagasy amin'ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana dia ny Baiboly izany ny soratra masina. Aprisihana ihany koa ny tsirairay avy mba tena hanao kadô amin'ny tenany Baiboly tena izy. Baiboly taratasy tena izy fa tsy Baiboly version numérika le atao any anaty telefônina ireny na le atao any anaty ordinateur. Androany tsika dia hianatra fahamarinana anankiray indray
dia ndao aloha apetraka eo am-pelantanan'ny tompony fotoana angatahantsika ny fanatrehany. Jesosy misaotra betsaka fa novoriana eto indray ny malagasy amin'izao fotoana izao mifampahery mifanotrona amin'ny alalan'ny teninao. Jesosy mitady anao zay izao misaotra betsaka mamaly ny antso, misaotra betsaka manatrika anay, misaotra betsaka mijery ny malagasy rehetra n'aiza n'aiza misy azy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy navelanao mihitsy zay raha tsy manaraka anay eraky n'ity izao tontolo izao ity ny teninao. Fitiavana be zany, famindrapo lehibe zany, fiantrana lehibe zany, fahareta-po lehibe zany. Tompo, mekoka amin'ny malagasy amin'izany asa mahagaga ataonao aminay zany. Raha ny adalanay raha ny fahotanay dia efa tsy toy izao intsony ny tokony ho momba anay, fa le fitiavanao sy ny famindraponao dia ndreto indray zahay. Tompo, mekoka amin'ny malagasy misaotra anao. Mekoka ihany koa zay fa faly satria manana anao, mpanjakan'ny mpanjaka, tompony tompo, lay velona mandrakizay manjaka amin'ny fiainana isan'andro, masina indrindra, petraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Jesosy, faly zahay satria manana anao, manana ny anaranao, afaka miantso ny anaranao, andresenay an'ity izao tontolo izao ity, andresenay devoly, andresenay miasa amin'ny maizina, tera sy laza sy voninahitra no atolotra ianao mandrakizay. Jesosy, eo izao fotoana izao tsy misy dikany raha tsy eo ianao dia mangataka ny fanatrehanao zahay. Manatrehanay amin'izao fotoana izao mila anao zahay. Manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Jesosy, aroviny malagasy mba samy haharitra hatramin'ny farany dia tsy ho menatra amin'ny andro izay hahatongavanao. Tompo, sarotra be ny fiainanay amin'izao fotoana izao, tena mila anao zahay, mba mindrafo aminay fa reraka izahay, marefo izahay, tsy manan-kery, fenoany herinao sy ny fanahinao masina ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Tompo, jereo reto fo mangetaheta, jereo reto fanahy mangetaheta, ny ho ao aminao, ny ho soratana ho any an-danitra ny anarany, ny ho hiara-pandova aminao. Tsy mora zany Jesosy, fa rehefa miaraka aminao zay dia milamina ny zavatra rehetra. Ka aza mandondona intsony Jesosy fa tonga dia midira amin'ny fiainanay fa anao zahay koa mitady anao, tena mitady mpamonjy zay amin'izao fotoana izao. Ka miantrany malagasy rehetra, mamelany elokay, diovy amin'ny ranao ny fahotan'ny malagasy, diovy amin'ny teninao ny reo fahalotoana rehetra, ny fisainandratsy rehetra, ny fikasan-dratsy rehetra, anaovy asa mahagaga ny malagasy amin'ity androany ity. Tompo, misaotra anao zahay fa fantatray fa ianao ny mpamonjy anay ary ataonao aminay zany tahaka ny efa nanaovanao an'izany tamin'ireo rahalasy anabavy rehetra izay efa nanolotra amin'ny fiainany sy ny bebaka taminao. Ny malagasy rehetra manonona an'izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy, tsika rehetra na hoe amen. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filasan-tsara nosoratan'i Matio 7:1 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia nisy eo Jaona mpanao batisa nitory teny tany an'efitra Jodia ka nanao hoe, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina anisa iampaminany hoe, injany misy feon'ny miantso mafy any an'efitra hoe, omano ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volon-drameva ary fehikibo-hoditra ny tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny faritany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka natao mibatisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadiseo maro nanantona ny batisana izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Ko mamoaza vo miendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 15 Ary indro efa nipetraka teo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Ny ten'Andriamanitra mivakitsika teo eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 dia manambara an'i Jaona mpanao batisa sy ny toriteny nataony.
Le toriteny dia manao hoe mibebaya ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia manambara indray reo olona na henon'izany toriteny izany dia nanantona ka natao batisa. Ny voalohany dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny Jerosalema sy ny Jodia rehetra mba amin'ny faritany rehetra amoron'ny Jordana. Ozy ny ten'Andriamanitra dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaika ny fahotany. Izay ny karazan'olona voalohany namaly ny antso resy lahatra ka niaiky ny fahotany rehefa nandre ny toriteny nataony Jaona mpanao batisa izy. Ny karazan'olona faharoa kosa dia ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny sadoseo. Maro ozy ny tenin'Andriamanitra nanantona mba ho atao batisa ihany koa. Misy condition anefa ny fidirana ny lanitra, fa tsy hoe izay olona rehetra maniriniriny teo any an-danitra dia afaka miditra any. Anisan'izany reto karazan'olona reto dia ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny sadoseo. Tena diso hevitra tanteraka izy satria ny toetra rehetra asehony dia tsy maneho vo mendriky ny fibebahana. Tsy nety nanao batisa azy Jaona mpanao batisa, fa mbola nasainy hoe dana aloha mamovo mendriky ny fibebahana ianareo. Androany tsika dia ndao andiny tena momba ny toetrantsika, so dia mbola misy olona manantena fa azo idirana moramora ny lanitra. Mety manana excuse be da be tsika hoe za efa montina amin'ny fiteniko, za efa manao asa fanasoavana, za manampy ny mahantra, za manao asa soa, za efa manana andraikitra ao am-piangonana, za isan-kalahady dia tsy maintsy mandeha miangona foana na mbola ampiko amin'ny andavanandro koa ary, za manao ny asako tsara, za tsy mba mandeha mivoakal. Mety samy manana ny excuse-ny. Ny olona rehetrarehetra heveriny fa izany no mahatafiditra ny lanitra. Ny seule condition apetraky ny Baiboly dia hoe mila mamovo miendriky ny fibebahana ny tsirairay avy. Izay ny mahatonga antsika amin'izao fotoana izao hoe mahatsara antsika ny mandiny tena amin'ity androany ity. So dia mbola tafalatsaka amin'izany fanamarina teny izany ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ho tany saina eto ny toetran'ny fariseo dia oka ny tsirairay avy andiny tena, anetry tena eo amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsy hisy na dia anankiray ary iziriziry, mba tsy hisy anankiray imonmonina, tsy hisy anankiray hiady hevitra manoloana ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tao angataka amin'ny tompo mihitsy hanana ny fanahin'ny fanetretena azotsika mandiny tena rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy fahavalo dia milaza ny zavatra tokony atao raha te ho any an-danitra marina ny olona anankiray. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ko mamoaza vo mendriky ny fibebahana ianareo. Tokony ho hita mihitsy izany amin'ny fiainana andavanandro vao mifoha maraina ka hatramin'ny hariva, izany vo mendriky ny fibebahana amin'ny fiainantsika izany. Mila mandinika an'izany tsika rehetra amin'izao fotoana izao. Ny andinin'ny fahasivy dia milaza an'ireo excuse ataon'ny fariseo ary anaovany anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Dia ny valiany Jaona mpanao batisa hoe fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Mafy izany tenin'ny Jaona mpanao batisa izany midika izany fa tsy ny fariseo mihitsy ny zanak'i Abrahama. Taranak'i Abrahama izy ara-nofo, fa raha ara-panahy dia hozy Jaona mpanao batisa hoe Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Ny dikan'izany izany tsy ohatra ny fariseo mihitsy sy ny sadoseo sy ny mpanoradalàna no atao hoe taranak'i Abrahama raha miresaka toe-po sy toe-panahy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny andinin'ny fahafolo farany dia manamafy ny toriteniny hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy manana voatsara dia ho kapaina ka tsy mpy any anaty afo. Fanoharana amin'ny tsy mamovo tsara no lazain'ny tenin'Andriamanitra, fa izany dia midika hoe izay rehetra tsy mibebaka, tsy miaiky ny fahotany dia ho atsipy any anatin'ny afo be. Manasa ny Baiboly hampandiny tena tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ireto toetran'ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny sadoseo reto dia ndao ataontsika fitaratra, so dia sanatriny izany mbola misy olona
manana toetra ny fariseo amin'izao fotoana izao. Ka izay ny anasana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba tsy hiziриziry, mba hanokatra ny saina, ny fosy, ny fanahy, ampanetretena ianarana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia niteny fa tsy tonga izy hitsara, fa hitonga izy hitady sy hamonjy ny very. Ka raha ohatra manindrona anao ny tenin'Andriamanitra dia tsy hitsara anao izy, fa ny tanjony dia mba hahatonga olona anankiray hibebaka sy haiky ny fahotany dia ho lasa mpandovan'ny lanitra izy. Dahoary ho jerentsika ireo toetra na nasokatsiany Jesosy an'ireto mpanoran-dalàna sy ny fariseo sy ny sadoseo reto. Ovakitsika ny filasan-tsara nosoratan'i Matteo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra andidiny ho tandremanareo dia tandremo ka ataovy, fa aza manao araka ny asany, satria miteny izy nefa tsy manao. Toetra voalohany andiniantsika tena, so dia mbola misy amintsika ny miteny nefa tsy manao. Mety be anatranatra izy, mahay tenin'Andriamanitra izy, mazoto mitory-teny izy, kanefany tsy mety ho resy lahatra, tsy mety mibebaka, tsy mety maiky ny fahotany fa ny vavany fotsiny manao tsenjery tenin'Andriamanitra, fa izy tsy manaraka an'izany. Nda ho andiny tena fa sao dia mbola amin'izany sokajiny ny fariseo sy mpanoran-dalàna izany tsika, kanefany mieritreritra ny ho any an-danitra. 5, fa ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary alavainy ny somotra viavin'ny akanjony, ary ty fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha ao amin'ny sinagoga sy ny arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe raby eo. Ny raby moa dia atao hoe mpampianatra. Reo andinin'ireo indray dia milaza ny toetran'ny fariseo amin'ny zareo tia manandranandran-tena, miavonavona, misehoseo, tia voninahitra, tia laza sy dera, tia ho hitan'ny olona. Misy olona ve tafaraka aminay amin'izao fotoana izao? Nda ho andiny tena fa sao dia mbola tia voninahitra tsika, sao dia tia lazalaza tsika, tsy mba manetry tena mihitsy, mizaozao foana, mitady seza, tia ho hitan'ny olona foana, mila dera amin'ny olona foana. Toetran'ny fariseo sy mpanoran-dalàna sy ny sadoseo zany toetra mila dera sy mila laza fa tsy manetry teny zany dia raha tsy mibebaka sy miaiky ny fahotany ny olona mila zany dera sy laza zany dia rehefa tonga Jesosy dia ho atsipiny any amin'ny fary afo zany olona zany. Diso hevitra ny olona izay tia dera sy laza eto ambonin'ny tany, tsy mba manetry tena, tsy manam-pitiavana, fa manatenany hoe hiditra any an-danitra amin'izany toetrany zany. 7, fa loza ho anareo mpanoran-dalàna sy fariseo, pe tsara velatsia, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Loza hozy Jesosy ho an'ny olona toy izany. Inona moa le loza? Ny loza dia hoe ho atsipy any amin'ny afobe. Misy olona sady izy tsy te ho any an-danitra, dia ny olona koa sakanany ho any an-danitra. Misy fomba marobe isehon'izany amin'ny fiainantsika andavanandro, mila mandiny tenintsika, fa sao dia mbola karazan'izany olona izany. Tsy tafiditry ny lanitra zany fa ho atsipy any amin'ny afobe raha toa ka tsy miaiky ny fahotany zany olona zany, miala amin'izany lalana zany dia mibebaka manolo tena ho an'ny tompo. Indraindray mety manana fahefana ao an-tokantrano, indraindray mety manana fahefana any am-piasana, indraindray mety manana fahefana eo amin'ny fiarahamonina, indraindray mety manana fahefana eo amin'ny firenena, dia tsy mamela ny olona ho any an-danitra. Ny tenany moa dia fa tsy maniry an'izany raha teo, dia izany karazan'olona izany ho atsipy any amin'ny fary afo. So dia sanatriany izany mbola misy karazan'olona ohatr'izany tafaraka aminay amin'izao fotoana izao. Tonga tia ny tenin'Andriamanitra, amerina amin'ny malagasy amin'ny fahamarinana, nda ho anetry tena, nda ho hibebaka, fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hozy ny Baiboly. 7, loza ho anareo mpanoran-dalàna sy fariseo, pe tsara velatsia, fa mandony fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay mavesa-danja amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana ireo tokony ho nataonareo, ary
tsy avelanareo ireroana. Milaza indray ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fahazotoan'ny fariseo sy ny mpanoratan-dalàna sy ny sadiseo amin'ny fanaovana fombafomba amin'ny fandoavana ampafolony amin'ireo vidina karazana anana izay azahoany vola. Kanefa hozy ny tenin'Andriamanitra navelanareo izay mavesa-danja amin'ny lalàna dia ny fanaovana ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Misy olona ve eto amin'izao fotoana izao tena fatra-panao asan'Andriamanitra manaja ny lalàna rehetra izay ao amin'ny fiangonana misy azy amin'izao fotoana izao, kanefa tsy mba mandala ny rariny, kanefa tsy mba mamindra fo, kanefa tsy mino, loza hozy ny tenin'Andriamanitra fa tafiditra ao amin'ny sokajy ny mpiatsara velatsia izany, ary efa nomanina ho an'ny mpiatsara velatsia ny elo. Mbola tiantsika ny tompo androany nda ho andiny tena. Andiny manaraka, loza ho anareo mpanoratan-dalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno fakana-keriny sy tsy fahononana. So sanatrian'izany mbola misy olona maka-keriny ve amin'izao fotoana izao? Mbola misy olona tsy manana fahononana ve amin'izao fotoana izao? Loza hozy ny tenin'Andriamanitra. Marka 7:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo nanantona dia niady hevitra taminy ary naka fanahy azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Lioka 9:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseo nizaha taratra azy mba hahasitrana amin'ny andro sabata izy na tsia, mba hahitany izay hiabangana azy. Karazana toetra ny fariseo mpiatsara velatsia ny maka fanahy sy miady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy olona ve sao dia sanatrian'izany mbola manana an'izany toetra izany? Tia mamandry-pandrika, tia miandrika endri-toana, tia miady hevitra, tia maka fanahy. Mbola ao anatin'ny sokajiny mpiatsara velatsia izany. Mbola misy olona ve eto tafitohina noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sokajiny mpiatsara velatsia izany? Ny Baiboly milaza fa indro efa eo apotitry ny hazo sahady ny famaky, izay hazo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapaina dia ho atsipy any amin'ny afo. Tiantsika ny tompo dia mbola nanome an'izao fotoana izao andinian-tena hiekena ny fahotana ary hibebahana elana amin'izany toetra ratsy rehetra izany. Ndao tsy avela handalo fotsiny izao teny izao fa ndao eo kohaka eo amin'ny tongotry ny tompontsika hibebaka mba ho afahany dia ho isan'ny ireo tsy menatritsika rehefa ho avy izy amin'ilay andro iverenany ety ambonin'ny tany. Ampy izay ny fiziriziriana, ampy izay ny fahadiso-kevitra fa rehefa manao ny fihetsiketsehana rehetra na amin'ny alalan'ny fitafiana, ny fiteny na ny fitandritandremana ivelany, fandehanana any am-piangonana, fanaovana asan'Andriamanitra, dia ireo dia mahatafiditry ny lanitra. Fa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mila mamoha vo mendriky ny fibebahana ny tsirairay avy. Atao naty ato izany, tsy azo hitsarana velatsia ety ivelany izany, fa atao naty dia hita taratra ety ivelany. Jesosy mahafantatra ny tsirairay avy. Tokony ho resy lahatra amin'izany tsika hoe fantatry ny tompo ny ao anaty, ny tompo tsy azo hitsarana velatsia. Ny olombelona tsy mahita an'izany dia ndao ekohaka eo an-tongotry ny tompontsika. Izy manana fahefanana arentsika any amin'ny hafobe. Androany mbola tsy izany no piseho fa mbola asain'ny bebakantsika. Manasa ny malagasy rehetra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mba hamoha vo mendriky ny fibebahana. Izay ny fampianarana tamin'ity androany ity. Ndao petrakitsika eo am-pelantanan'ny tompo sao dia alain'ny devoly. Jesosy misaotra betsaka amin'izao andro tena ilanay anao izao namaly ny vavaka ianao ka namangy ny malagasy rehetra, nandresy lahatra ny malagasy rehetra mba hamovo mendriky ny fibebahana. Tompo, feno fihetsarambelatsihy ny fiainanay satria mila dera sy laza sy nila voninahitra tamin'ny olona izay misehoseho fa mba navitan'izao, nanao asa soa, nanampy ny sahirana, nandeha niangona foana, ny fitafiana ny ezahana natao teny correct. Tompo nefa le tatao naty tena mbola ratsy. Tonga ny teninao androany, tompo reto ny malagasy mekohoka eo anatrehanao amin'izao fotoana izao. Jesosy mamelany elokay fa izay teo any an-danitra. Jesosy vonjeo zahay fa ny anaranay teo soratanao any amin'ny boky ny fiainana. Tompo tsy teo very zahay, tsy teo very ny malagasy, ampio zahay. Mamangia anay amin'izao fotoana izao. Jereo ireo malagasy rehetra na ny eto Madagasikara na izay miparitaka rehetra any ivelany rehetra any, mamindra-fo aminay. Tompo mitodia amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy manan-kery zahay fa reraka, fa ny asa mahagaga izay ataonao no ahatonga anay hiaiky fa mpanoty zahay ary hibebaka eo anatrehanao, tsy hiverina amin'ny lalan-dratsinay intsony. Tera sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotray
no izao fitiavana lehibe aseho anao anay izao, satria tena tsapa anay fa fitiavana izao, amerina anay amin'ny fahamarinana dia ny tokony hibebahanay, ny tokony ekenay, ny fahotanay. Tompo misaotra na nitsy fa diso lalana izay, satria nieritreritra foana hoe rehefa be fihetsiketsehana dia tafiditra any an-danitra. Misaotra betsaka, misaotra nanatrika anay teto, misaotra noho ny teninao, misaotra niaro anay, dia rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery, ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompony tompo, ilay mpamindra fosy be fiantrana. Amin'ny anaranao nanaovan'ny malagasy rehetra zany vavaka izany, tsika rehetra anao hoe amen. Makasitraka tanteraka ny malagasy rehetra izay tafaraka aminay teto amin'izao fotoana izao, tsy niova radio ianao, mametraky ny mandram-piaona ny ekipa rehetra fa manantena ny mbola hifankahita, ndao hiaiky ny fahotantsika, ndao hibebaka fa efa akaika ny fanjakan'ny lanitra.